radio 400 MHz. Hoarahanareo zao arivo izao ilay tantara mitondra ny lohateny hoe mody masoandro. Ireto avy no anomeana ny tantara. Solofo, Iaina, Saondra, Simonety ary Eva. Nanahoana izy tany? Orinasa io ary nge ondrinena ohatry ny katina toato e. Isy fanantenana daholo izay tany fa tsisy voaray. Dia ahoana zany? Dia efa izay zany ko. Fa misy namako ihany milaza hoe mahita asa ho anahy fa tsy haiko tsara hoe inona ilay asa any. Ka ntanio tsara hoe asa manao inona? Ka ilay namako izay nerineny niaraka napiditra demande tamiko tamin'ilay asa teo ihany e. Eny e, fa antaniko tsara ihany aloha izy e. Dia izy koa zany miasa amin'izay orinasa izay? Mazava ho azy. Ay. Fa inona ho ny diplôma ilaina? Manana baka aloha zany dia efa tafiditra amin'izany dia ny mihoatra tsy ferana. Zindry olona manana baka ko maninona raha idirana aloha e. Zara raha misy an'izany dia mba hararoty. Na dia hoe anatra asa fotsiny aza. Tonga dia asa mihitsy ilay izy fa tsy mianatra ka. Tsy azo indringa eny tiako lazaina e. Maka expérience. Zany hoe rehefa miasa indriany ariana any mba efa hoe efa niasa herintaona na 2 taona na 3 taona dia efa mba hafa indray izay. Hay ve zany no tian'ny tenenina e. Zay ka. Eny ary e. Fa zao zao ny aza dino. Apetrao dia ny meloa hoe so dia miasa alahady. Tsy mety amintsika kristianina mihitsy zany. Eny e, marina ihany aloha zany fa raha be karama kosa verina eny miasa alahady. Tsy aleoko miasa alahady. Tsy mety ho zany amindry. Ndreny e olona kristianina e. Fatako zany fa vola ngerina eny ny tadiaviny. Aza takalo vola zany ny fanary kanto Ka vola ny ozatry ny fiainanako. So dia mba hivily any amin'ny tsizy ary tia indry ity. Tandremo efa miteny azy zay. Zay tompoko dia tia ilay namako nyresahako tamin'ny ramose iny. Ie, dia faly mandray anareo roa atao amin'ny efa fantatra roa moa ny anaran'ity société ity. Tsy mbola. Ty zany no atao hoe société mody masoandro. Azonareo? Dia ny asa atao ato tonga dia empahafantariko anareo.
fa asa mikarakara momba ny fahafatesana. tsy azoko Zay sary mamody masoandro azy. Hitanareo reny le manao paky funèbre reny, zay ny fomba fiteny azy. Raha misy maty dia zahay no mandray an-tanana ny fikarakarana rehetrarehetra, fandraisam-bahiny, fanaovana ny taratasy, ny manome sakafo ny vahiny fianakaviana rehetrarehetra, ny mikarakara ny vata, ny fiara, ny planja. Tsy efa nahita ohatr'izany ve ianareo e? tena mbola tsy naheno an'izany Zay zany ty société ty. Dia hiasa ato zany nareo. Ka misy ekipa vitsivitsy zany ato. Misy ekipa ny mpitomany, dia misy ekipa mpahandro sakafo, dia misy ekipa ny mpikarakara voninkazo, misy raha ho an'ny lehilahy moa zany fa nareo vehivavy me ekipa ny planja ny razana io zany, dia mitondra zay any anaty fiara dia mandrapatonga any amin'ny fandevenana. Dia misy ekipa ny mpikarakara taratasy, ao ny mpahandro sakafo, tsy haiko rehefa voateniko teo moa zay. Dia eo zany no ameko safidy nareo amin'ny rahavavy hiditra ao amin'ile ekipa an'izy nareo. Veriko indray mandeha misy mpitomany nareo vehivavy zany ny mpanao an'izy io. ahoana moa zany raha misefa tsy azo Tomany rehefa ohatra zany hoe eo le fianakaviana ka isy olona hamangy dia tsy maintsy mitomany nareo. tomany forcé be fotsiny zany. Zay asanareo, zay ny anakaramana anareo. Foronina be fotsiny zany le ranomaso. Miankina aminareo indray raha tena te hitomany ve nareo moa nga moa voatery ho foronina, fa miankina aminareo iny. Zany be raha mise tsy akarary. Efa misy mpanao ne zany ato fa tsy marary zany izy. Fa ny ala moa le olona dia zay natonga nampitady, dia nareo mirahavavy zany no ameko an'izay safidy zay. tena tsy napoziko indray ilay asa raha izaniko, Dia ahoana? sady zavatra tsy fanao. Fa ohatrina aloha ny karama amin'izany. Ay, le izy ny mampiavaka kely ny asa atao aminay zany, tsy karama fixa isam-bolana. Azonareo? Satria tsy mahafixa azy indraindray tsisy maty mihitsy, na hoe tsisy olona tonga mihitsy. Dia inona moa ny karama omena anareo eo fa isaky ny misy asa zany zay vao mandray karama. Dia ny karama raha ohatra nareo anao an'ile mpitomany dia eo amin'ny 150,000 eo zany isaky ny miasa. Zay ny karama anareo. So dia mba kely loatra kosa zany raha mise. Zay ny karaman'ny olona tato hatramin'izay ka. hoe mandritra n'le fotoana rehetrarehetra ve zay sa hoe ny ray andro sa hoe ny tapakandro. Mandritry ny fotoana maheo an'ny razana. Andriamanitra. Na io tapakandro izy ny eo, na ray andro, na roa andro, na mety ho 3 andro koa ary tsy fantatra fa arakarany. Zay moa le fandaminan'ny olona samy manana azy hoe misy mbola lavitra dia andrasana zay sisa. Ary raha mba atao an'izao ary mba amenao 250 zay dia mizany ary mbola voadinianako ohatran'ny asa sarotra be le izy. Zay 250 zay zao ny karaman'ny ino ty mpanao lakozia, satria ihany zany mafimafy ny asa. Ka hiditra ho mpanao lakozia nareo dia zay ny karamanareo. dia ary ny karama sasany Ka zay lefa teneniko teo zay raha hiditra ao amin'le mpitomany nareo dia 150,000. Raha anao décoration nareo dia 200,000. Eny ekena aloha zany fa le karaman'le mpitomany no ambany indrindra. Aleo tonga dia hitsorona aminareo zany le izy, dia anareo sisa ny safidy. Dia hono a raha mise. Tia namako tia nitaky diplôma na baka tamin'izaho le hoe ho ampidiriny tato. Dia inona moa ny ifandraisan'ny baka amin'izany? Ahito koa moa misy famarinany ihany le izy, tsy tena hoe mila diplôma be loatra moa zany raha le hoe anao an'le mpitomany nareo, fa raha zavatra hafa dia tsy maintsy mila diplôma. Ay, kagaga mantsiko. Dia ahoana? tsy aleo hoe mba handinika kely ary zay. Aza atao ela fa betsaka no efa nasiako mitady manao an'ity asa ity sahirana mantsy zay satria tsy ampy intsony ny ekipa ato fa efa niala daholo le teo aloha. Vinona reo zany miverina milaza ny valina. Ka narariva ihany ary tsy maninona. Ay, Satria manko hitandramise le asa le mitomany sarotra nefa kely karama. Le asa sasany indray mafy be nefa nombany mba mbola tsy voaresaka ko teo amin'ity le mitomany ity izy io mila fianarana. Azonareo? zany eo.
misy exercice atao zany mba tonga le ranomasonareo eo ihany eny le hoe misy moa miteny hoe asiana tongolo de milatsaka ny ranomaso tsy voatery ho zay le izy satria ianao hoe eo de itetika tongolo eo mason'olona eo afa-baraka fa misy exercice ampianarina anareo zany anery an'le ranomasonareo ilatsaka de mamoaka feo sisa no anjaranareo zany ve raha mise zay ary aza tarandrariva fa raha vao tsy tonga rarivo nareo de tsy mandray tsony eny tompo de ahoanaky fa inona koa ity asa ntondrandriana tsary kimba gagako tohatry mampimebe eriky e ka za koa nga nahalala efa de hoe asa de dirana lokony ariary veki tsy tafiditra de fa taiza aloha nahitandrian'io société ohatry ny kafafa be io e inona va tany amin'ny Facebook nanao recrutement izy de mifanindry tsara amintsika le tsy tafiditra taritsony koa de ahoana zaka ohatry matahotra ka matahotra inona raha ohatra zao anao an'le pitomany za veky olona be vanidika be ty de ho vitako zany tena marina fa gaki zany mitomany mandritra ny tontolo andro efa niteneny teo rehefa misy olona tonga ihany zay ndriva mody mitomany karaha tia moa za meme de ahoana tsy mahazo meme tia meme ahoana ary ndry zany mahita fika be hitomanizana foana ndry ve adaly ohatry ny asa rehetra ihany kio any ivelan'ny fatindry meme ohatry zany foana kitokana rehefa misy fahoriana za na tsy amin'ny asa aza voatra hoe fahoriana fotsiny tsotra any aminareo any toko nga mahazo meme zany tsy te ahita lohaka de ahoana idirana zaky aloatra mahazoto fa le mitady asa amin'izao koa ny tena enjana eritreretindry fotsiny hoe raha misy maty mpiry zany ao anatin'indray volana mandray 150 tsy fantatra tsonindry nefa ndry raha miasa amin'le orinasa saika any asantsika teo de efatralina isam-bolana ny raisindry de tsika zany ivavaka mba hisy maty foana ny olona tsy voateriky maty zany misy foana na tsy ivavahana azy ary tia tokoa kiny tsy voaresaky le ranga atao hoe tsika ve zany engagéany foana isan'andro ohatran'ireny mpiasa amina orinasa reny hoe miditra mivalo mirava midimy sa hoe ohatry no maty antoko manko tsika raha hoe makany foana isan'andro nefa nikarama kely zay indray aloha iny tsy haiko toko afaka mitaniana zay rehefa miverinandro riva eny efa ahoana aloha ny décision andry idirana sa zaky ohatry ny anao sitranyneko fiainana efa sarotry ity renseignement kely ato aminareo tompoko ay petrapetrary mazotoerana satra tompoko zany hoe ny datako zany maty voateo zany mamangy amin'ny fahoriana ary aloha zany misaotra tompoko teo amin'ny adiny ray teo zany izy maty aiza eny amin'ny hôpitaly be velatanana de zao le izy ny tranonay zany somary teritery de tena sahirana zany zay amin'ny fikarakarana rehetrarehetra de zay tompoko mba natoniko aty moa nisy olona nanondro koa hoe ahoana sy ahoana ny fandehany izy ty moa tsy hoe manararopaty fomba fiteny ny olona moa zany fa tena ao amin'le mahamety anareo mihitsy zany le zavatra ataonay eny tompoko satria zay le analan'izay fahasairana ny fianakavian'izay mihitsy zany nitsonjovina amin'ity asanay ity de ny zavatra atao ato zany raha resahako anao kapobeny sady resahako maimaika satria ny fotoana ohatran'ny enareo zao man tsy azo lanilaniana fa miazakazaka ny fotoana misy zany atao aminay fiara ohatr'izay hoe mbola any amin'ny hôpitaly zay ny razana de efa manana fiara zay aka azy ihany zay voalohany de ny formole koa zay ny miantoka tsy manao nininna mihitsy zany nareo
manana mpampandro ny razany zay sy ny mampiakanjo azy rehefa avy eo dia iny moa miankina amin'ny fianakaviana indreo iny ny akanjo ampanaovana fa efa misy mpanao zany ato dia ny voninkazo tafiditra ao ny décoration ny couronne ny lamba anaovana ny décoration ny toerana fa ny eo amin'ny lamba ifonosan'ny razana no miankina aminareo zany fa zay manana foana fa ny qualité sy ny vidiny zany dia miankina aminareo raha ohatra atao an'le lamba mena farany lafo dia efa misy isan-karazany eo na lamba tsotsotra dia manarak'izay efa misy pikabary koa ato aminay azonao la ikabary le ny fasany io na le ikabary eto amin'ny toerana amoahana ny razana na le mamaly fitenenana misy olona mamangy efa ao anatiny daholo zany dia tiana angamba mety tsy haiko raha efa fantatrareo fa misy pitomany koa ato aminay zany efa misy olona voahofana manokana zany mba tsy hoe amendrofendro moa fa satria raha ohatra tsisy pitomany mihitsy mantsy le razana dia ohatrany hoe tsy mba misy olona malahelo ary ve marina fa mety ho latsa-dranomaso ihany ny fianakaviana tena voakasika fa mba manampy an'izay zany le atao aminay eny efa eny kokoa aloha zay dia ao mipilanja moa zany mazava ao mipilanja ny razana rehefa hoe hoentina hiditra anaty tomobile sy rehefa eny amin'ny toerana fandevenana dia zao hatramin'ny sakafo sy ny chambre andraisana ny vahininareo rehetrarehetra zany dia efa misy koa atao aminay afaka mandray vahiny zay hatrany amina 150 personnes zany misy zay mihitsy le efitra atao ambadika ato malalaka be misy karantsala malalaka be natao toerana isakafoananao tena mety dia ny sakafo indray nefany miankina amin'ny tsirairay fa ny menu anay zany raha sakafo atoandro dia tena mora 25 000 fotsiny franc 5,000 moa zany tokoa iny zany no aloha manokana ny sakafo satria miankina amin'ny isan'ny olona ho avy eo fa ny kafe amin'ny alina sy ny sakafo maraina vary amin'anana sy zay loka atao eo dia iny no efa tafiditra ao anatin'le paky rehetrarehetra zany ny fiara mitondra ny razana tsy mieritreritra nareo ny taratasy sy ny karakaraina ny taratasy nareo mikarakara be masy sy ny polisy tsy zay daholo manao azy ny coral misy koa ato aminay coral mifiandrasapaty io efa misy coral spécial ato misy sonorisation raha tia ny fianakaviana dia zao reto zany misy tarifo omeko anao zay daholo zany le zavatra ataonay eny tompoko dia raha ohatra ka 100 personnes ny fianakaviana ho avy ka sakafo atoandro dia eo amin'ny 25 millions eo ny sakafo atoandro sy maraina atoandro hariva moa zany pendant 2 jours zany max dia 25 millions 100 personnes fa raha mihoatra 150 personnes na le niteneniko teo dia 30 millions 25 millions 5 tapitrisa sy 9 tapitrisa eny tompoko ono amin'le resaka tsodrano moa zany nareo ve mandray asa zay fianakaviana aloha manontanytany foana ka tena tsy diso le fanontanianao iny indray ngamba tsisy idiranay satria ny fianakaviana moa zany le mipetraka ohatran'ny hatramin'izay ihany mipetraka manodidina ny razana eo dia eo no mamangy ny mpamangy dia nareo no mandray an'iny ka tsisy idiranay iny efa eninay aloha zay fa aloha pitako any amin'ny zareo satria manana piraita-po maromaro koa dia aloha dinidininay dia tsy maintsy miverina eto ka satria hitako hoe fa sahirana zay hoe amin'le fikenikenenina rehetrarehetra moa efa naka renseignement tamanolo-kafa koa dia hitako hoe ny nareo mety dia misaotra indrindra tompoko eny ary fa dia aza misosoka alahelo tsony misaotra tompoko andrina niny na alina ataony tomany be tomany
Migogogo be rindry ito ao am-pandriana. Amin'izay rehefa marainy ny andro mando daholo ny ondana. Ohatrany tsy nitomany izany ary neny ka. Fa za ve verindrifa zazakely ny tsy halalan'izany? Mety nanofy tokoa angamba. Nanofy? Nanofy nitomany izany ko. Fa nisy inona? Izay ny asako ry neny, mety possible be izany hoe alaiko nofy le ranomasy be ko isan'andro any am-piasana. Ohatry ny hafahafa ity asandry ity ka. Hafahafa ahoana koa e? Ohatra ny asa rehetra ihany io ko. Ny asa angamba misy ratsy izany. Amin'izay masondry rehefa miverina trano mena be. Ka za koa ngeriny no meny sisy vikse. Hosorana amin'io maso io dia miraraka tsy mijanona ny ranomasoko. Andrekako, sao dia manimba maso zany. Ka tsy mety hilatsaka kosa ngeriny le ranomaso raha vao tsy asiana an'izay e. Asio feritreretana ihany fa ny fahasalamana ne sarobidy e. Zay aloha e. Dia ahoana? Mbola mazoto izany ianao an'io asa io? Ko tsy aleoko ve manao an'ity ihany toy izay hipetraka fotsiny. Za zao rehefa tsy atsony zareo libra tsara, rehefa atsony 2 andro fotsiny ihany dia efa 200 000 zay. Asa loko. Za ary very neny tsy sarotiny dia enao indrainy tsy azoko io. Io ary patron fa miantso nenyneny. Allô? Zao ariva. Ok ary. Le asa aloha ary neny mandefa mesazy aminao eo ihany raha ohatra hoe tafody na tsy tafody. Zay? Tsy tafody ahoana koa? Fa ngah moa tsy efa misy mpiandry faty any. Ka indraindray ngery neny mba mifanampinampy eo ny ekipa raha ohatra hoe tsy ampy le mpiandry faty e. Mosoaraka dindro neny. Ohatra mbola misy miako any ary atokotany ary. Fa ngah mbola tsy mipasoa neny iny. Tary aloha mba alaivo kely zay ry neny fa tara. Maninona raha vidy mosoara zete? Mandany voly reny ko asa folo avy ty. Sy androany fotsiny aloko. Zay ary, zay fa tara. Mazo toa kia. Ok. Tantarako zavatra kindria. Naninona? Zaho aky tamin'ny alina hoe nanofo izy mamanay fa tsy haiko tsara le izy fa za aloha tsy natsapa-tena hoe nanofo e. Nanofo ny tomambe hoe nge za tamin'ny alina e. Nampime ireny ny eritreritra azy. Hatrany am-pandriana zany mbola mitomany any. Miasa tsy mandray karama zany amin'io. Mampime. Tsy nitakina tany amin'ny rapata aloha ny karama amin'izany. Mitohy hatrany am-pandriana zany ny endrinikandra. Ary marenina amin'izay fa reny misy mpamangy. Zao hiasa. Asilozana zay. Dia lasa fa ianao ry tata. Mangy aforina toka. Ahoana moa fa Inona? zao milahatra Andriamanitra. Ary tsy maintsy vorona akandresan'Andriamanitra. Amin'ny malagasy antsika Tsy vikisaka ity mendriana ty fa labeloha e. Ohatrany tsy manaikitra mihitsy le masoko. Maty ataty nofo aty ka ilay izy atao amin'ny ilany. Losakipsena be. io zany Aza reza meme. zay tsy afaka fa afaka ihany. Zay hoane. Araka ny fitenenana hoe raha tohina ny aty marary ny afero. Tanaka visy havanana zay tety marary. Telo me mosoara ny talana ity. Tiako misena. Nga tsy isy azo ety. Atsa sy antolo lamba to. Dika. Ataovy anankiroa. Ino?
Pamisiny. Jerena ekipe tongotra leranga amin'ny tefa avoaka arovotra kiraro. Tosery. Asa mijery ambany fa mijery ambony. Izay no tongotra lava be sa tompoko. Marenina. Zongle le raha matonanatra le valopy aiko io. Tsetsika koky le raha matoe vatra be kio. Zongle. Tarena zay vao miketrona. Rega maquillage. Andriamanitra trapasa. Lokom-bolony jerena lokom-bolony. Okey. Toizo ny asa fa misy mahita. Inona moa reny zavatra nataonareo roankeo reny? Masoko mihitsy ny nahita fa tsy nitantaraina mifanitika ao anatin'le fahoriana. Fony izay Ramsey. Fona to. Mandreraka be. Anao anty asa ty ve nareo sa tsy anao e? Ohatran'ny zazakely. Mahamenatra. Raha mba fantatrareo mantsy fa ny orinasa mihitsy amin'izao ny voakitikitika. Maty passeport. Tsy mahazo karaminareo androany. Andray kosa Ramsey zay ara. Tsisy zavatra omeko anareo. Tsisy. Asa mafy nge zay Ramsey androany. Nifanitinitika eo ve dia inona ny asa mafy amin'izany? Ranomasina azy efa ritra teo aby. Atalànareo ny anareo. Zao raha misy mahalala hoe pikara amireo dia hafa baraka fotsiny. Fa engany aloha tsy ho fantatry ny fianakaviana sy le olona mamango teo. Tsy amerina tsony zay to. Fa zay tsisy karaha-momena anareo androany. Ramsey tena miangavy marina fa ny any an-trano zao efa miandry vola fotsiny. Sazanareo zay. Dia toy izo ihany raha mbola te ahita. Sy ny karama fotsiny ary miboriko fa zay dia miteny mampitandrina anareo a. Tsy fidino anay kosa ny ilay izy Ramsey fa nisy zavatra tena tsy mety kosa nataon'le mpamangy ange. Inona ny idiran'ny mpamangy amin'izany? Dia eo alohan'ny masina eo mihitsy ve Ramsey misy zavatra mitranga dia ataonay ahoana tsy mety. Zao no izy. Ny anareo ty hiasa fa tsisy an'izany fimemezana izany. Mazava. Ary zay nefa ny foromena anareo hatramin'ny voalohany indrindra hoe mila matotra tsara manao an'le izy. Mampitandrina anareo roa tsy tiako hiverina fanondroany ny zavatra ohatran'iny. Fa ezaka izay to. Dia mandehana amin'izay mandeha. Rapitso zao mbola misy vaky faharoa avy eo. Misy razana hiditra eo rapitso. Dia nareo roa ihany aloha ny eo fa tsy mbola tonga ny ekipa anankiray. Mazava? Ento. Dia mandehana mandeha fa tsisy karaha momena anareo aloha androany. Mba meo kely moa. Tsisy hoa. Na dia atsasany fotsiny aza. Tsy misy. Mazava zany teny gasy zany. Eny azo toko. Kevin Drefa to e.
endrineny fa ino ty mampanjenjenitra efa elaela ihany any tonga tato fa tapakandro azy zay ny tany ampiasana tsy maintsy nalevinaingana mantsy ilay olona tany fa nisy zazakely fa nisy zazakely ahoana nisy namono ilay vehivavy dia nivonoany niaraka taminy koa ilay zazakely voaroa volana andriamanitro tena mampalahelo ny vadiny tena tsy azo nampiononina fa tomany zany nahitan'izay koa ozy izy neny fa tena nitomany tamin'ny foko rehetra tena latsaka ary neny ny ranomasoko tsy ny foronona tsony fa tena vato anatin'ny foko hatramin'izao ny foko tena mbola tsy haiko hoe tena malahelo ary neny tena nakasika be ny foko ry neny ilay toe-java-misy fa taiza aloha zany namonoan'ilay olona azy hitaneny le rangahy zany ohatrany hoe miasa alina dia izy mianakarera no tao an-trano dia avy dia mikapahan'ilay olona niaraka teo ambony fandriana teo izy roa andrekako tena lozako zany ka amin'io angehony neny tsisy entanana alainy na nkely ara fa juste hoe hamonana azy mianaka fotsiny zany ny direction sao dia misy vageansana ohatr'izany ary natao mety izay ngamba mety nisy disadisa ngamba tamin'ny olona namono azy kosa e tena mahonena nge zany roneny zao ary zao ny foko tena mbola eniko memponempona fafy zany zangy atao roneny efa nampangindry sisisiny namako fa tena mbola nitomany efa vita ny asa ozy izy ndraiky izy fa mbola nitomany any raha ny endry zany indrindray zany lasa nampaherezina tany tena zany mihitsy ohatrany hoe avako akaiky zany le olona teo taoko dia mahita zavatra o roneny nisy an'izany hoe olona voan'ny accident zany tantaran'ilay fianakaviana eo vaky mihitsy noho ny lohan'ilay rangahy potika mihitsy ilay ankizy kely misy hoe namono tena zany be dia be za zay tatoato roneny ohatra ny tena nitomany tamin'ny foko rehetra mihitsy fa tsy mila viksa zany tsony mezana kamora misy an'izany hoe niteraka ilay vehivavy dia maty teo am-piterahana miaraka amin'ny zazakely mahontsa raha tokoa zany zany zao roneny indroa isan-kerinandro eo zao tena mitomany amin'ny foko rehetra tsy mila famorisena tsy mila inona mahita an'ilay fianakaviana mitomany ao fa tena tsy hitako hoe tsy hitako tsony aty an-trano aloha zany ry toko mba hanao izay mahafalifaly ny tena anao inona zany roneny ohatra hoe meno hira mba mijery an'ireny orona tsary mampimesy mahafalifaly reny ohatrany hoe tsy manintona ny saiko mihitsy zany ka terena kia vana mihitsy ilay fomba fiaina aizako ilomana ao anatin'ny alahelo foana ve mandritra ny tontolo andro dia mba hampio ary ay tsy haiko hoe inona zao no tokony ataoko amin'izany naraka amin'ny filazan'ny dokotera aloha dia hoe ao ny fony ao ny tena vo misy rano ny fony voan'ny gros cœur fa nga izy ity zany efa narary fo tambola kely ola salama be tsisy an'izany mihitsy fa hatraminareo le ny asa tao amin'ilay orinasa iny mihitsy na voazo ohatran'io aiza koa e tena marina ko za zao tsy maninona ka mety samy hafako so dia zavatra hafa mihitsy mahazo azy fa manafina izy ka ny dokotera mihitsy aneny nanao analizy eny e azoko hitanao fatako hoe marary fo izy fa so dia tsy tao amin'ilay asanay na vo azy ao izay no tiako tenena fa so dia zavatra hafa tany ivelany namparary fo anazy fa tsy mitantara aminao izy raha ny fahazahoako azy aloha dia izay mihitsy hafa indray izany ka kisaka ny avy any am-piasana izy dia misy zavatra mitranga foana to tena vo mafy izy tiako tsy nahatsiaro tena mihitsy izy izao andriamanitro
dia ahoana ozy ny dokotera dia izay hoe mbola mitsabo aloha izy dia nasiana oxygène indray izy io zao dia hita eo indray ny toyany fa tata moa zany aiza amin'izao izy zao mbola lasany atsimotsimo any zany hoe nanao mission any dia efa natsoina tena raha ty sady zaika izy zaharery zao ny eto mba afaka mba manampy avy aloha ndry ohatra hoe mba miandry azy kely rehefa tsy miasa aloha dia afaka ihany fa le asa koa manko izao tsy azo tapahana satria efa bangana azy indray zany izao dia eny afaka makaty foana rehefa malalaka tsisy olana mihitsy iza indray moa ny fanampy sotra betsaka ary kia farapitso nefany ny androany aloha mbola tsy afaka fa miasa ataoko ny androany ka tsy maninona mihitsy fa dia misaotra andrimy aloha ie dia mirary soa tsy hitako izay tenenina fa dia Andriamanitra ny hanasitrana anazy fa zao aloha kia mba misy fanafodina asian'ny dokotera amin'ny vidiny reto dia mba irako kely ndry hividy azy ary amin'ny farmasia farmasia aty any ie tsy maninona ka nefa raha ohatra hoe misy tsy misy ato dia tsy maintsy mitady any velany zany aleo fitaiko loha ary izay dia avy eo mandeha ie mamankanto tia mba misy fanampiana kely aloha tia mba voatsirambony tanana dia misaotra betsaka kia efa tonga aty ny tena ndry dia mbola nampindry vola indray koa fa dia misaotra ndry kely fotsiny aza va tena tsy afananoatra fa misy zavatra mifanendro koa dia iny loha mba azo natolotra misaotra kia tsy nanadino engane izy ho salama tsara tonga ty aminareo atompoka ampandrefa ny hôpitaly Kanta ovina fakomaly fa marary ninona misy aretim-po nisy ozy ny dokotera satria efa nanao analyse izay dia tratry ny gros cœur marina ve zany misy rano ony any amin'ny fony any dia tsy maintsy esorina le rano raha indray zany dia ahoana ny fisehoan'le izy natonga azy tsy maintsy niditra hôpitaly sepitra be tsy avy miaina mihitsy izy amin'ny alina dia manao palpitation be mihitsiny koa fa na dia tsy maintsy nentina tany amin'ny hôpitaly fa zany zavatra zany zany fa nanjoa azy hatramin'ny ela tsy nanana n'izany aretin'izany mihitsy izy hatramin'izay ka fa ianao moa ny inona ny raha tsy hadiso azafady zany renina eny ary fa dia mirary soa anazy dia mirary fahasalamany eny raha misay nefa ny natongavaka ange tsy hoe ampilaza fotsiny fa masaky angataka fanampiana mihitsiny na be dia be mihitsy ny zavatra ho atao azy ozy ny dokotera fa inona sina le fitsaboana ho atao tsy maintsy trohana ony le rano amin'ny fony voalohany indrindra dia asiana oxygène sy ny sisa efa mipetaka oxygène mihitsy aza moa izy amin'le sepitra be dia ahoana zany dia fanafody koa lafo be daholo fa saika hoe ohatrinao zany ilainareo eo amin'ny 10 hetsy aloha no nitenen'ny dokotera hoe tsy maintsy homanina aloha fa rehefa avy eo mbola hita zay toyana eny ary tsy manina moa zany fa satria izy mpiasa ato aminay dia afaka hoe alainay amin'ny karamany any oriana ihany le izy raha misea ny amin'izay angamba aloha tonga dia za mihitsy nanapa-kevitra hoe mba tsy miasa ntsony izy zany ve tsy hanohy an'le asa ntsony za mihitsy no hanala azy ato satria efa hita zao fa le asa mihitsy no miteraka retim-po anazy dia hijanona izy zany mijanona mihitsy dia ahoana zany ko zany hoe saika netrrehetra hoe raha ohatrany hoe misambotra fotsiny zany nareo hoe dia alaina amin'ny karamantsy kelikely aty tsy aloha izy aloha hiasa ihany raha izy zany anie
ohatra mampatahotra any le fahasalamandra mise izay mahatonga hoe ka rehefa mba mahazo hijanona fitsabony izy tsy maninona zany rehefa tsabony dokotera ka nenay ty tompoko efa hevitra efa tapaka fa alao hijanona mihitsy izy dia ahoana zany inona zany ny azoko atao anareo zany zany tsy afaka me fahafapoanao ra izany ka zay reny mba tsy hiangaviana lojika zany Mba ny azoko fiangaviana. atao anga zany a tena narehety zany ary ohatra ny sarotsarotra ihany a fa mba hoe fandraisana anjara zany dia tsy maninona fa misy eninalina ty enalina ve tompoko dia ho ka mba mahavita zay vitany kosa e zay ny mahatonga azy hoe fandraisana anjara e ty dia tsy maninona zany na tsy averinareo azoko izy efa tsy hiasa raha teo tsony koa eny ary ie zay ary fa dia mirary fahasalamana ho anazy tompoko sotra tompoko dia maty tokoa hoe kindririkano zao hoe sisa fiarahantsika sandri lozandry tanteraka aky matsiary ny fiarahanay roa aza io ny namako tena ty andrina tamin'ny mpiara-miasa rehetra zao aiza tsy isy tsony kanto tapitra treto ny tantara maherezaka ia mampiony tena ihany ange mampiony nandria fa oriana herahamanana izao tena zatra loatra niaraka taminy ane izy ny namako akaiky andrindra eny tsampako mihitsy ane zany hoe ndry tena namany akaiky mihitsy hatramin'izay ary tsy mbola manary azy hatramin'izao tena tsy mampino izay ary neto amin'ny resaka farany tamin'ny salena mangy azy tany amin'ny hopitaly iny dia fanaraka mihitsy izay roa hoe raha vao sitrany eony izy dia hitady asa hafa mihitsy izay moa izao ny nefarany tena tsy mampiomana ny fahafatesana azafady kely aloha ki fa mitady anah mese mandresy a eny ary ahoana izay tompoko mahery izy zay ny fitondran'andriamanitra fa tsy manometsy ny an'andriamanitra tsika misaotra indrindra tompoko dia aleo fa hoetohanay daholo zany ny zavatra rehetra na ny lamba na ny fikarakarana ny taratasy zay ohatran'le zavatra efa fanaonay ihany zany ay dia tsisy andraisanareo anjara ary tsy andoavanareo na ohatrinona aza fa amin'ny mampiasa tao aminay any kanto dia zay no mahatonga anay anao an'izay misaotra indrindra tompoko hoetohanay hatramin'ny fiara aiza moa izy io no alevina any avaratra kely na mbatolampy miditra secondaire eo amin'ny lalana tsasakadiny miala eo ambatolampy dia tonga ny fiara any apotiny tonga mihitsy ka ay ento tsy maninona fa aloha fa hoetohanay le izy eny ary tompoko dia misaotra betsaka tsy anareo izy fisaorana fa dia mahereza indrindra misaotra tompoko oe dia ny saika adiniko tompoko eny tompoko oviana moa zany mialeto ny razana dia amin'ny firy raha pitso maraina eo amin'ny amin'ny folo eo zany hoe vita ny fotoam-pivavahana dia lasitsika ay
tsy zavatra atao okoatran'izay fa hoe vita ny fitaovam-pivavahana dia lasa zay ihany ka efa maraina iny dia efa miomana daholo ny zavatra rehetrarehetra dia amin'ny sivy sasany eo ny fitaovam-pivavahana dia amin'ny folo miainga. eny ary fa ilozako ianao dia andeha ary hikarakara ny taratasy. Eny to. Ia. Monsieur Mandresy a azafady nge ahoana izay? saika mba hiresaka aminao vetivety zaho aho nieritreritra hoe sao dia mba afaka miova branche kely amin'ilay asa satria matahotra tsy hoe matahotra va hitanao ohatra ny lasa malahelo be any kanto foana ako amin'ilay asa moa dia azo inona ohatran'ny tsy tiako nieritreretin' izany le zantsony branche le izy hidirana ohatra hoe mba any amin'ny lakozia indray na ny olana kely fotsiny izao leo amin'ny lakozia mety le izy fa za koa reny hoe efa nieritreritra ihany hoe ho ajaniko angamba ty le resaka mitomany ity satria sady zay koa ohatra efa tsy ridicule ihany ampy le izy ny antony mantsiny a tsy tena zavatra tsy tena amin'ny fony antsika kanefa natao amin'ny fo koa ary dia jereo lasa ohatra misy fiatraikany ara-pahasalamana ihany le izy aloha sarotra ihany dia efa nanapa-kevitra ka somary nandinidinika fa tombo nydriny-teny an'izay fa ho ajanona le izy fa dia juste ren'le asa ny sakafo décoration lamba sy ny sisa reny ihany zany sisa no karakarain'ny ato amin'ny orinasa dia ahoana tsara ozy raha misy ilay resaka hoe amin'ny lakozia teo tsy mety ny ao amin'ny lakozia zany efa feno ihany ny mpiasa ao zany fa zany hoe aleo ary fandinika kely a dia ho hitako hoe izay plasy ampidirana andry e ary ny any amin'ny fanaovana ny décoration manao ahoana indray ny eritreritro a ny tsara kokoa aloha indry zany manampy an'le mpandro sakafo raha izany izay aloha no tena tiako raha mety e satria iny koa mba isan'ny manavanana ihany ie tsy maninona ary aloha tonga dia raiketina ary fa tsy maninona e tsy andinika ntsony afa tonga dia raikitra zany dia manampy mpandro sakafo indry sotra to omeko ihany ny toromarika amin'le asa atao any amin'ny lakozia ihany dia ny karama moa zany taoko miakatra kely iny efa fantatrareo fa miakatra ka tsy mitovy amin'ny taloha ie sotra betsaka raha miseha rena reteo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe mody masoandro ireto avy ny nandray anjara tamin'ny tantara Silofo, Iaina, Simonety, Eva ary Saondra.
ambassadeur manomeny tsara mpizarany mampahery